rapisculture paysanne manolotra ho anao tantara momba ny teknika fanatavizana karpantanimbary. Ity tantara ity dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika sa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, Sampanasaha, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ministère fédéral misahana ny fiarah-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Ity tantara ity dia natao ho an'ireo tantsasy mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no atsaraina azo ny ampiarina. Izarana fahalalana ho an'ny tantsaha saingy tsy ampy anefa ity hifezana ny teknika fiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APTRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jony sy ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy-trondro efa matianina. Ireo anomeaina ny tantara Ramari, Razef, Fanja, Raprezy, Raketsa ary ny teknisiana. Ny famaritana ny akitroko ny trondro sahaza ny toeram-piompiana iray, ny fitaterana sy ny fampijirana ny zana-trondro an-tanimbary. Mitoto vary ve Ramaria? Ie, mba mamotsy vary kely eto e. Ary tena enjana be koa ilay oranao maly iny Ramaria. Tsy lasa niny daholo ve izany izao ny trondro e? Mba nanahoana ny anareo tao? Efa teny ihany izay mivaty tamin'ny maraina fa mba tsy naninona ka fa ny nareo nga nisy vo. Dia lasa ny rano tao daholo angamba Ramaria. Tsy ezay tavelo fa ohatra ny tena ketraka mihitsy ahy e. Teny mantsy ahy teo. Zano ara nahatelikana mihitsy nge avy eny e. Hoy anakapo hoe tahak'izay ny vidianako koa ilay vola ny vidianana zana-trondro. Fa ahoana e? Aiza ve raha matoty dia mangany fotsiny zana-trondro maty tamin'ny fitaterana azy avy eny an-tsena. Ny sasany aza moa mba tonga teny ihany fa vao natsipy tao tanimbary dia nitsingevana maty daholo. Izao indray dia lasa ny rano ny ambiny kely tsy lany ny vorony e. Tena kivy Ramaria. Nefa ny tanjona dia mba hoe ihinana trondro vavety amin'ny fararano. Ka nenareo kosa ve Raketsa ny fitaterana azy avy eny an-tsena ohatry ny reny trondro atao laoka reniko. Mbola ompiana ane reny ka mba mila teknika ny fomba fitaterana azy. Dia jereo kosa zany izy. Mbola natsipy ihany koa rehefa napiditra azy tao an-tanimbary. Aiza moa tsy ho fatoko. Zana-trondro mbola marefo kely reny. Za ve moa nahalala Ramarioko. Ka reny tonga mampiofana ity amintsika ny teknisiana nareo tsy hitako. Aza dia mba mandaja moa Ramatoa Ramaria. Fa raha mahaliana anao nge izany dia afaka atoroka anao fanaovana azy e. Sady tsotra. Zany ve? Ie. Andao ary raha manam-potoana ianao e. Tsy maninona fa apiko ianao mitoto vary rehefa avy eo. Misaotra fa toizan'ny fanjo io rehefa avy eo sady efa mamotsy ange sisa e. Ndao etsy ambody zavoka eto sika no iresaka sady makaina kely. Andao ary e. Zao mba hanatsarana ny tapahaveloman'ny zana-trondro. Dia izay zana-trondro feno iray volana sy tapa-mihoatra ihany ny tsara vidiana satria reny no efa azo antoka fa mba hafa-paty e. Zany ve Ramaria? Nenay dia izay mora ihany ny vidiana amin'izay mba mahazo maro anisako. Teo izao dia ohatra ny lohana hatra kely reny ny 20 ariary ny anankiray. Dia ahoana indray momba fitaterana azy? Mahakasika ny fitaterana azy indray dia tsara kokoa raha ampiasana fitaovana misarona. Ka ny ray apahatelony ihany no asiana rano ary ny roa apahatelony kosa dia rivotra. Solosoloana matetitetika ny rano arakaraka ny alavera amin'ny toerana hitondrana azy mba tsy ho sepitra ireo zana-trondro e. Azo ampiasana koa ny sachet na bidon raha lavitra amin'ny toerana. Fa so aza dia mety raha akaiky kely ny toerana e. Ny fotoana kosa indray dia tsara kokoa raha amin'ny maraina mitondra azy fa amin'iny mbola mba mangatsitsika e. Sady tieto eny raha izay efa vadiko fa avy naka an'ilay zana-trondro avy etsy an-dafatsimo. Iny angamba ilay ho alefa eny ambonin'ny vary. Salama Raketsa.
salama Razefa. Ino ny zato resa be vavy zato toana janona hatramin'ny toto vary mihitsy. Sy izany ho Razefa fa nanazava tamin'ny Raketsa mahakasika amin'ny fitaterana zanatrondro eto fa mba mahaliana azy hono izany ahafahany manatsara fiompiana amin'ny manaraka soa fa hitany ianao mitondra an'ireto zanatrondro reto. Tsy tantarintsony fa maso mihitsy ny mahita Ay ve zao le fitaterana azy nolasainao teo raha Maria. Jereo ty izy tsy misy maty mihitsy sady mahavidika tsara ery. Dia ampidirina roviana zany reo Razefa. Ngaty azo tehiriziny ely zao ihany ty dia alefa ary amin'ny tanimbary ambonin'ny valabe ariko. Ndao ianao raha hiaraka aminay eny ihany koa mora androna an'le teknika fampidirana zanatrondro fa tsy atsipy araka le fanaovanareo azy. Tohatra maina kely aza le tanimbarinareo eniko. Io ve ho azo ampidirana trondro? Zay mihitsy ny fanaovana azy ka. Mila mainina 2 andro melofa raha fahakely ny tanimbary. Zay vao azo ampidirana zanatrondro mba ho azo antoka fa maty avokoa ireo bibikely sy ny fahavalony marobe famonina ao anaty rano ao Efa misy rano ao zao Raketsa, aza matahotra ianao. Vao avy napiditra rano teny mihitsy zay mivady tamin'ny maraina teo vao nandeha naka an'ireto zanatrondro reto Za ve moa na lalako. Andao ary fa atoandro ny andro Oay, fangatsy alefa izy tiny to mbetika tapoana rano, mbetika narina. Kose, tena andeha ody aka, ohatra ny lozanareo mivady milalao rano fotsiny ndraiko. Marina moa? Mahareta aloha re Raketsa. Zao ny tena fanaovana azy tsy maintsy ampitoviana amin'ny hafanan'ny rano ny tanimbary ampidirana azy ny rano nitondrana ny zanatrondro. Zay vao azo ataony mandefa azy ao an-tanimbary mba irovana azy amin'ny fivana fanana tampoka sarotiny amin'ny fivana fanana tampoka mantsy ny trondro ka tena mila fitandremana io. Avy eto ange ianao eo tsapao ny rano atao anaty siny dia ampitovio amin'ny hafanan'ny rano ao anaty tanimbary. Ahoana ny fahitanao azy? Ary toa tsy mitovy marinako. Mafana kokoa ny rano ato anaty tanimbary. Dia toy izao ny fampitoviana le hafanana Raketsa. Apetraka atao anaty tatabelona aloha le fitaovana hitondranao an'le trondro. Dia miandry fotoana elaela vao sokafana. Dia ahilana moramora amin'izay dia avela reo zanatrondro no hivoaka moramora fa tsy araraka na atsipy Kay vare. Atono ngambo zay Razefa. Sady efa mitovy tsara ny hafanan'ny rano ka andao alefa amin'izay reto zanatrondro So ho faty zareo le zanatrondro atsipazao anaty tambary amin'izay toy izao ny fanaovana azy fa tsy atsipy izany ahilana moramora atao anaty tatatra fiherena ato ny fitaovana nitondrana azy dia avela hivoaka ho azy ireo zanatrondro. Hitanao reny? Mahazo aina tsara izy izao reny lasany tanimbary reny. Matanjaka tsara izy matoa misy mitsambikina mivoaka ohatr'ireny. Ary ny sasany toa tsy mety mivoaka. Sa efa ho faty kosa ngamba retoko. Mbola tsy mety amin'ny rano matoa izy tsy mivoaka fa mila manana faharetana kely mandra-pahazahatra azy amin'le rano. Mila manana zay faharetana zay mihitsy Raketsa raha te hanana vokatra tsara. Ka atao ela loatra izy teoko. Arono aloha tohatra ny vitsy kely le trondro nalefanareo ato kanefa mitovy ihany ny alehibe ny tambaritsika sa tsy ampy vola amin'ny fidiarana zanatrondro kosa ngampinareo. Zany ange hoany lazaiko aminareo hoe aleo mividy an'le mora dia mba manara-po amin'isany Alohan'ny apiditra zanatrondro Raketsa dia tsara aloha manao kady sy mamantatra ny zavatra misy ao aminao sy ny velaran-tany ampiasanao iompiana trondro. Loza kely aloha nareo ka za andeha ametraka ilay karakara ery amin'ny fivoahan'ny rano ery aloha. Ao reny ny azavao aminy ao aloha azafady fa zao aloha afaka manatona ny teknisianina koa anao Raketsa rehefa tonga ety izy fa ny olona toantsika izao ny tena mila toro-hevitra ara-teknika. Eny dia inona zany raha mariny ka tsy tokony atao raha tia hafantatra n'isan'ny zanatrondro tokony ampidirina? Zaho Raketsa akitroka amin'ny filazan'izany. Akitroka? Ie, miakina amin'ny zavatra maro ny fikajiana azy fa tsy ny alehibe ny tanimbary na ny volananana fotsiny. Ahoana koa zany? Zany raha marika efa niomana ara-bola ihany hividianana zanatrondro Voalohany indrindra aloha dia miakina amin'ny tanjony.
izany hoe arakaraka ny alehibe anytrondro tianao azo ny isan'ny trondro ampidirina. Manarak'izay dia miakina amin'ny fahalona ny tany, ny fahafahanao manamasaka sy mitondra sakafo fanampiny ihany koa. Izany hoe raha vitsy ny isan'ny trondro ampidirinao an-tanimbary dia ho vaventy kokoa izy ireo. Fa raha diso betsaka kosa dia tsy ho ampy ny sakafony ary adinika ny trondro avoakanao avy ao. Izany ve? Ary ny farany dia tsy azo atao ambany zavatra ny mamatatra ny filan-tsena. Filan-tsena hoe Ramaria? Inona koa ny idiran-tsena amin'ny isan'ny zana-trondro ampidirika ao an-tanimbary? Mba azafao tsara amiko hoe Ramaria. Izao Raketsa. Ohatra, samy hafa izao ny alehibe any trondro be mpividy ety amintsika sy ny trondro alefa any tanàn-dehibe. Misy ny mifidy ny madinidinika dia maromaro ny 1 kilao. Ao koa ity trondro vaventy dia vitsy ny 1 kilao. Noho izany dia mila mandinika tsara ianao vao manapa-kevitra momba ny akitroke. Ay, vare. Tena azoko ny tianao lazaina Ramaria. Mety tsy ho ampy sakafo tokoa izany ny trondro raha maro loatra ny isany ao an-tanimbary. Tena izay mihitsy. Azonao tsara ny tiako atongavana amin'ny fanazavana nataoko teo e. Ka tsy ny fiainam-pianakaviana ihany nge izany Ramaria ny mila aritra fa ny an'ny trondro koa e. Ny aptrapisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika fanatavizana karpa tanimbary. Tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika asa ho an'ny famparetana ny fiompina anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa 1, izay efatsy ny ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na ministera fédéral misahana ny fiara-miasa raha-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao an'ireo tantsasy mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no atsaraina azo ny ampiarina. Izarana fahalalana ho an'ny tantsaha saingy tsy ampanefa ity ifehezana ny teknika fiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APTRA, ny CSA, ny sapandrarapatry ny jony sy ny fiompiana anaty rano, na ny SRPA, na ireo mpiompy trondro efa matianina. Ireo nanome aina ny tantara Ramaria, Razefa, Fanja, Raprezy, Raketsa ary ny teknisianina. Ho arahantsika eto amin'ny fotoana manaraka ny fanamasahana sy ny fanampin-tsakafo.